ny tena fiainan-dra malagasy. Ao anatin'ny fotoam-pahavaratra tanteraka isika izao eto Madagasikara, ary tao anatin'ny andro maromaro izay dia nitoetsy akijanona ny ranonorana izay mitarika ny fiakaran'ny rano manerana n'Analamanga. Andranomanalina voalohany, anisan'ny manana olana goavana tahaka ny faritra iva rehetra eto Antananarivo. Andeha ary arahitsika eto amin'ny tena fiainana malagasy ny olona mimponina eny amin'ny faritra iva rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra tahaka izao. Resaka rano moa zany aty amin'ny faritra iva ny tena marina dia efa mahazatra ihany rehefa fotoam-pahavaratra ohatran'izao. Fa nazanona zany ary misy andraikitra maromaro ihany tsy maintsy raisina foana na aloha na ao anatiny na aorianan'ilay orana. Ny andraikitra fokotany moa zany voalohany indrindra dia resaka curage foana moa zany ny tena hoe fototry ny asan'ny fokotany, curage ny tatatra izay raha teo koa dia tena anatina tatatra maro mihitsy izay satria mirehefa tany amin'ny 200 metatra zany hoe kilomètre 200 ny tatatra atao anatin'ny fokotany. Mila kojakojaina sy karakarainy foana ireo ahafahan'ny rano mivoaka ara-dalàna raha ho an'ny fokotanina Andranomanalina voalohany manokana dia misy toerana iray tsy afaka rano mihitsy mandavataona. Izy io moa zany tena marina tsy hoe vaovao tsony aminay fa efa amataonataona ny teo eo izay no saika anisan'io faritra io foana. Io faritra io mila faritana kely fa izy io dia ao anelanelan'ny fokotany Andranomanalina voalohany sy ny fokotany Andranomanalina afovoany. Izany hoe iraisan'ny fokotany anankiroa zany. Ny tena olanao dia ny fivoahan'ny rano ny tena marina. Satria ny rano eto an-tanàna zany eto aminay dia na mivoaka ery amin'ny faritry ny Senam iny na mivoaka any amin'ny faritry ny Apipa ery Manarotso ery. Zany hoe ireo zany rehefa tsy matavavoaka rano dia izay ny dibo-drano voalohany. Mampiasa ity lalana feno rano ity avokoa ny akamaroan'ny mponina. Maro aza moa ireo monina mifanatrika amin'ny rano mihitsy. Tena ny vahoaka ray amanontolo mihitsy tsy voafetra intsony hoe ankizy na mpianatra tokantrano. Misy tokantrano ao izao dia tena efa mambolana mihitsy tsy miala amina botte de pluie hidirana ao an-trano na hivoahana ny trano. Ho an'ny ankizy kely moa zany dia miatsangory sy ny babena rehefa hivoaka ny trano andeha hianatra sy ohatran'izany. Ny tena olana ho an'ilay zokiolona rehetrarehetra dia tena sahirana mihitsy satria na hivoaka ny trano tsy maintsy ho babena foana. Io zany hoe lalan'olona be da be io. Zava-doza ho an'ny fiarahamonina tokoa ny fisian'ity rano ity sady maloto no mamoaka fofona maimbo. Efa nisy mihitsy aza moa ny maty ny anjera tao anatin'izany rano izany. Tsy hoe manelingelina fotsiny fa mitera-doza mihitsy no an'ilay mponina ilay izy satria io rano efa miandrona foana dikan'izay valana retina zany efa ao anatiny io. Sy moa be da be moa ny aretina azo avy aminy. Mety izy zao aty voan'ny lagaly fivalanana n'inona efa amin'ny daholo. Efa nisy fotoana mihitsy ny olona taito amin'ny fokotaninay zao ny anjera tao. Dia ilay ankizy kely moa satria nitodry zaza ilay olona dia nianjera satria misy lavaka ilay tatatra dia latsaka tao ilay zaza moa no maty tamin'izay fotoana izay. Tsy haiko tamin'ny herintaona angamba izay raha tsy diso fa zany rehetra izany marina fa hoe fahazarana fa tsy mendrika intsony ny malagasy amin'ny 2025 izao izany no hiaina ao anatina rano indrindra aty amin'ny tanan-dehibe ohatran'izao hoe milona rano maloto ohatran'izany. Fa inona tokoa moa no mahatonga ity rano ity tsy mety afaka mihitsy fa voavo kely ny orana dia rano be ny miangona ary tsy afaka izany raha tsy hamambolana maro. Misy lafiny maromaro ihany ny mampatonga ny matsetsina aloha zany. Voalohany indrindra aloha zany ilay mponina manodidina aloha izay mila fanentanana be lehibe satria indraindray koa ilay olona zatra an'ilay hoe io misy rano dia tonga dia eo daholo ny rehetrarehetra. Manaraka an'izay ilay fivoahan'ilay rano izay foana moa zany no teneninay. Fivoahana angambotsika raha mandalo eny amin'ny Senam iny tena efa tsikafona fotsiny iny zao. Zany hoe efa tsisy rano mivoaka intsony iny fa dia miangona izay rano tatahany ambony any zany dia tatazan'io faritra io fotsiny akoatran'izay mba kely tavavoakan'io amin'ny Senam na ery Manarotso ary amin'ny Apipa io. Io zany hoe tsetsina amin'ny mahatonga ny tsisy fanadioana mihitsy ity. Ny fitondrana teo aloha moa efa nampanantena tamin'ny taona 2024 fa anao izay afaka ity rano ity fa tsy tanteraka mihitsy zany mandrak'androany. Nisy vola mosy teo lany dia nakaty
raha mpitsano izy dia ho amboakiny io dia efa olona ty zizikiny any tsisy. Ampahany ihany anefa ny eny an-drano manalina fa maro ny toerana tena dibo-drano raha ny eto Antananarivo. Miakatra ny rano ary efa ila ho tafakatra hatreny amin'ny atsasaky ny lohalika mihitsy ny avin'ny rano ao an-trano. Tsy mora ny miaina izany. Inona tokoa re no mety vahaolana ho an'ity rano miakatra manerana n'Antananarivo ity? Raha ny tsapa loatra eto dia toa mihamafy hatrany izany isa-taona. Ny tena fiainan-dra malagasy.